ino ny fanazavana nataon'ny mpanazatra ny ekipa Rotota, nisy ihany koa natao hoe réaction à chaud ho anao teny ambony kianja Nono. Ny fahitako azy raha ho anahy manokana dia ataoko hoe nanova zavatra ny fomba fanoana ny mpijery baolina Mahamasina tamin'ity androany ity satria tsy dia fahita loatra toy ny nahazatra zany satria taloha tena hafa mihitsy ny fomba fijery baolina Mahamasina fa tamin'ity lalao tamin'ny Sénégal ity dia hita hoe nanampy ny mpilalao ary niaiky izany ireo mpilalao teny ambony kianja hoe tena niaraka tamin'izy ireo ny mpijery. Izay zavatra hitako ny lafin'ny teknika azo lazaina hoe tena tafiditra ny mpilalao malagasy zany tao anatin'iny lalao iny karakaraky ny netretana sy ny resabe mandeha eto sy eroa tamin'ny hoe resiny Sénégal 3-4 5 sika izay ny zavatra nisy nefa fa satria tena ohatrany hoe vao maina prisika an'ilay mpilalao malagasy zany ny fahitako azy koa Nono dia ohatrany hoe tsy dia nisy ny tsindry tamin'ireo mpilalao ny lalao ankalalahana ny mpilalao malagasy mbola tany amin'ny fanazarantena dia efa tonga marobe ny mpanohana nanome hery hatrany ireto mpilalao reto misy ireo mbola tsy nahita an'izany Madagasikara zany mihitsy tsy nanitsaka ny kianjany Mahamasina nefa vonona ny amin'ny tsara indrindrany aminy tamin'ity lalao ity noho izay fanohana ny mpijery zay. Raha antsika indray ary zao ny atao hoe resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpilalao tao aorian'ny ny lalao iny. Fahitako an'ilay lalao aloha dia enjakendana ilay izy fa bon on aurait pu gagner le match izy. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions là, parce que c'était sur nos erreurs, nous profitons de ça. Donc voilà, on va essayer de progresser à chaque match et on va continuer le boulot. On a le coup, Yann. On a un objectif d'aller vers et là c'est fini le match. On va fêter ça ce soir et après on va tous partir chacun dans leur club. Après on va commencer à préparer déjà le prochain match qui arrive. Il y a 8 ans, sa parenthèse a été en public de Malagasy. Et ça c'était le vrai public. Ouais. Merci beaucoup à le public. Merci beaucoup. Sana, kwa wen fans kwa tamnyata kwa safi hasa
dia vokatra tsara ho an'ny Madagasikara. Manahoana ny fahitanao le hoe satria nampijery Mahamasina tsy nampitaitaina be sa na misy? Voalohany indrindra aloha dia misaotra betsaka ny fijery Mahamasina Ray Manontolo